Tanindrazana amin'izao arivarivo izao ny vidéo kely vetivetika no fanamariana vitsivitsy. Raha natsikaritsika dia tsy nisy télévision naray ara nilaza an'ilay fanafiana manara-penitra nataon'ilay andian-jiolahy izay miaramila namaky an'ilay station d'essence Nandrobana 73 millions ariary mahery iny. Tsy nisy. Ny Real TV moa dia ohatry ny eritreritra azy tsy nisy satria naninona? Satria piraitsy kombakomba satria tratra tao hoe olon'ny Vorotsiloza sy Ravilatava no nanao azy tao donc afina fenina aloha dia zay zany alalantsika hoe manahoana moa ny qualité ny asa fanaovan-gazety eo Madagasikara fa dia milelaka tsara ilay milelaka fa ilelaka taretra nareo dia ilelaka tsilo rehefa kelikely fa zay aloha ny zavatra nisy fanamariana momba n'iny zavatra iny raha nanao fanambarana moa ny tafika nanamarina hoe nisy tokoa le izy dia merera nahita an'ilay mpaminely tsao Rapetsambava Sinkaraza satria zany namoaka an'ilay vaovao voalohany teto ary isaky mamoaka vaovao moa dia bomba foana no avoakako marombotra an'ilay tsy saina sy dondon'olom-poana mihitsy izao zavatra tako izao re olona ahoana ihany ary nahita an'ilay ty an'izao zavatra izao fa bomba be reny natao hoe bomba atomika nipoka be. Zavatra fanamariana voalohany dia hoe nolazaina fa acte individuel reny zavatra reny, zany hoe tompona andraikitra an'izay nataony miaramila tsirairay avy fa tsy nisy ifandraisan'ny corps militaire n'Indiana zany, hoe tsy nisy ifandraisan'ny Kiala Vorotsiloza sy ny garde présidentielle zany zao nefany fitaovam-piadina nampiasain'izy ireny dia fitaovam-piadina raitra an'ny miaramila, an'ny tafika, zany hoe an'ny vahoaka zany, fitaovam-piadin'ny vahoaka nentina nanafihana vahoaka. Ny fitaovam-piadina tompoko raha ny lalàna amin'ny fian'ny camp dia tsy afaka mivoaka fahatany zany raha tsy mahazo alalana amin'ny lehibe mitarika an'ilay camp ny miaramila ray. Zany hoe reny miaramila reny zany matoa nahazo fitaovam-piadina mahery vaika dia nahazo alalana tamin'ny lehibeny zay vao afaka namoaka an'ireny fitaovam-piadina reny. Tsy mitombona zany le filazana hoe acte individuel reny fa nisy complicité tamin'ireo mpitondra an'ireny camp ray eny namoana an'ireny. Nisy zany complicité teo anivon'ny Kapisaty, teo anivon'ny garde présidentielle, mazava zany. Donc zany aza raisina ho dondrona izahay vahoaka ry état-major ny tafika fa tsy mitombona le hoe acte individuel reny fa nisy tompona andraikitra ambony na mialalana namoaka an'ireny basy reny zay complice ny filazan'izany. Amin'ny lalànan'ny tafika koa dia misy hoe raha manondrana, raha ohatra raha misy miaramila ray manary ny basiny ka raikitra ny fanadiadiana ka hoe tompona andraikitra le miaramila dia miara-migadra aminy ny chef ny camp miara-migadra aminy satria tsy nandray ny responsabilité-any le lehibeany matoa very le basy na ohatr'izay zay zava-misy amin'ny tafika. Fa ty zany zao dia diodiovina fotsiny acte individuel tsisy ifandraisany amin'izy dia ry Vorotsiloza moa ny teny efa tsy anay efa taloha iny zao zavatra mazava be reny reny ny olona fanasiana nanao perquisition nangalatra hatramin'izay, nangalatra fiara, nangalatra montre, nangalatra inona, reny namaky ny douane, reny daholo reny olona fitratra reny fa reny efa matoa ny gendarmerie tsy nanaiky lembenana intsony fa nisambotra an'ireny olona reny dia satria fa tafahoatra ny zavatra niseho ary isaorana manokana an'ireo gendarmerie mihitsy tsy nanaiky nitsindry natao taminy satria voatratra reny dia efa nandeha nitsindry hoe avoay fa tsy nanaiky nitsindry ny gendarmerie dia mena tehaka manokana ry zareo manoloana an'izany zavatra zany satria nanaporofo izy tena miaro ny vahoaka sy ny fananany. Za tsy manadio ny tahany gendarme fa ny action no resahako. Ny tiako tenenina zany dia mbola mitombona ny teneniko teo misy ireo manao ny asa ny ara-dalàna ary manohatra ny tsirariny dia zay ny zava-nisy ary zavatra ray tokony fantatritsika dia misy an'le hoe caporal Tombo mbola tsy hita hatramin'izao. Izy moa zany caporal Tombo zany, caporal Tombo dia zandriny Boto Sambatra le tany sain'ny colonel Patrick tamin'ny fotoana andriny Boto Sambatra zandriny caporal Tombo zay tsy hita hatramin'izao fa afenina, tsy hoe afenina koa fa fantatra misy azy fa afenina any anaty camp izy dia arovana zao nefany
na tianao na tsy tianao any rehefa mifaova petraka amin'ny anarany ohatran'ireny ny anaranao dia efa tsy afaka antsony ianao na izy miaro anao na izy raha tsy hoe dia efa ho avy indray nga vorontsiloza dia analan'ireny olona reny anaty ana fa hiteo raha sa tena andray fanapahan-kevitra any amin'ireny olona reny izy fa zay ny zavatra nisy responsable daholy na ny minisitra izay nandray narovany reny ny anara-mika niza responsable tamin'ireny zavatra reny satria reny ny fanirakiraka hatramin'izay nanao mission nanao perquisition illégale zay rehetrarehetra natao hatramin'izay zay faharoa manarakarak'izay dia nisy indray le vohitantsika farany teo le hoe andihana miaramila nanangona ordinateur sy téléphone portable teo bioririka tena fandrombana arabaky teny mihitsy le izy tsisy hoe tsisy fanamarinana hoe masay fa tonga dia angonina fotsiny ordinateur portable anampivarotra sy zany ve re olona dia ahoana moa ny ahafahan'ny olona atoky ny tafika sasatsasany ary reny le tafika fa voafaritra foana fa tafika avany amin'ny garde présidentielle sy ny kapisaty any mbola manao an'ireny tsy zava-baovao anie zany efa tena mampiseho mihitsy zany reo karazana tafika reo fa tena hoe tsy miraharaha nininy zany fa ny angalatra sy ny androby tahaka ny ataon'ny lehibeany any hoe ny lehibeanay mangalatra miliara manondrana volamenako ahoana moa zay tsy mbaka zay anjaranay zany ny toe-tsaina misy amin'izao fotoana izao ary zany raison de plus ozy mivazaha zay ahafahana miteny fa fitondrana jilamboto ary tsy maintsy isoronangana nareo moa miteny hoe rovina ihany le action raha zoky zao hitantsika ny zavatra niseho tany Mali action surprise nisy tany tsika raha manao zavatra miteny fotsiny vava ka tsy maintsy alainay io fa ozy hoe na hoela na hoaingana tsy maintsy ho azonay io za zany tsy nametraka daty aminareo raha pitso na raha afaka pitso na afaka herinandro fa ny fantatra tsy maintsy isy io ary matony any Mali reny efa nietsika ninona lazaina hoe jihadiste sy ny karazany na tiana na tsy tiana mivitsy mikitra ny irery zany fa nisy itovizany ny fitondrana ao Mali sy ny ao Madagasikara samy manao zay tany ny kibony le miaramila mitondra fahefana zay tsisy itovizany tsisy ifandraisany amin'ny Burkina Faso ny ataon'ny Traoré indray dia tena hoe misakra mihitsy manao zay ampandrosoana ny fireneny fa tsy ohatran'ity mpangalatra tsisy atao afa-tsy ny mandroba aty sy le tao Mali tsisy ataony afa-tsy ny mandroba zay no natonga le tafika tsy nanaiky tsony fa nijoro ary zareny zavatra reny no iseho Madagasikara io akory aza mieritreritrynareo hoe rehefa tsy mifanaraka hoe tokony androany rapitso tsy zany io ny tiako tenenina fotsiny tsy maintsy isy io ny zavatra ray faro zavatra tiako mariana manaraka dia ty resaka hoe fédéralisme voizindry ondrakondrafana isan-karazany ity tena ho zaka reto olona reto milolola santsy dia sady milalao briquet tena hoe andoro azy dia tena voizina le izy zake tena fa tena mitapy reto olona reto tsy zakany sainy zareo zany le resaka hoe fankalana merina sy ninona mampalahelo le satria zao ny tena zavatra nisy raha tadiditsika tsara tamin'ny fotoanandro ngaratsiraka tamin'ny 2001 nanomboka nisy zany état fédéral zany natsangana hoe manomboka zao dia fanjakana mahazaka tena toliara tamatavy satria rehefa tsy ho azo tsony le fitondrana fohy be dia hoe atao zarazaraina anjakana zay mantsy ny tian'ireo atongavana fa matory ny zavatra reny tsy tanteraka dia satria nisy firaisankina teo amin'ny vahoaka ny vahoaka malagasy endry dia mahatsapa tsara mihitsy hoe tsy zakany saitsika zany état fédéral zany satria isika nosy sika fa tsika tsy hoe manana sisy tany karaha raikitra ny sakoroka dia afaka hitsoaka ilomano azy ianao andeha ilomano hoan'ny atsantsa ao amin'ny Oceane Indiana sary canal de Mozambique zay fotsiny le izy ary tsy mbola zakany toe-tsaina zao raha mbola tsisy ninona dia efa ny iady ny ao an-tsainy hitanareo reto ataonyty le rasta mitapitapy ty manangona hoe angonina ndray koa ny ambany tanàna dia hoe tsy hiaraka amin'ry dia zany hoe ialana kasy dia mbodepona zany hoe miala amin'ny fidikely jilamboty dia ndeha hiaraka amin'ny rasta hony zao ny fanamarina kely ty reny boy reny le razoky le naray fitenenana iny bandina mbalava isotro na lalako an'izy iny taloha za bandina mbalava isotro Moscou zao fitenenan'izay etoko anamariana anareo hoe zany ambany tanàna zany tompoko tsy couleur anatavy zany tsy hoe rehefa mainty ianao dia ambany tanàna dia rehefa fotsy ianao dia ambony tanàna za zao dia teo ambany tanàna mbalava isotro Moscou filaza azy tamin'izany fotoana
teo an'ny lehibe 17 taona ny ainako teo amin'ny toeran'io, tsisy zay tsy mahalala ana raha ny génération anay amin'iny Ambalavao Isotry iny. Zay tateoriana mety tsy mahalala tsony fa raha ny génération anay nahalala an'izany. Isany namorona ny hoe club amin'ny 3FAI Ambalavao Isotry football ny tena tamin'izany, ary isan'ny mpanohana mahafatrapo ny 3FAI rugby. Nanana filozofia zay teny nahandry zay tena nahandry zay, fa ny filozofia anay dia hoe tsy misy mangery an-tanàna zany. Nalaza tamin'ny fanendahana ny tany amin'ireny faritra ireny, fa tsy misy mihitsy hoe bandy eo an-tanàna dia manendaka ao an-tanàna, tsy misy hoe bandy eo an-tanàna dia anendaka amin'ny manodidina, na IVO io na Ranomanaly io na Ambodiny Sotra, samy nanana ny quartier ireny, fa tsy nisy mifanendaka any an-tanàna zany, fa matoa misy manendaka dia bandiny Dakar, bandina Nosy Be, zay fotsiny. Fa diso le fomba fieritseretana hoe rehefa mainty dia ambany tanàna. Ary io mantsy ny tiako tenenina aminareo, nisy fotoan'andro dia nisy an'izany atao hoe TTS noforonina tamin'ny andro Ngaratsiraka tamin'izany fotoana zany, nentina nampiororona vahoaka. Tsisy tsy nahalala an'izany tamin'ny Posara iny taony kan TTS tamin'izany. Tena enjana be mandalo tamin'izany satria tena manao kidina pinina ry zalahy, mamono olona ry zalahy dia entiny eo amin'ny Posara ao tamin'izany, mbola tsy tsena fa kan tao dia vonono ny olona. Fa rehefa nijoro ny Kung Fu nandrava ny TTS, satria tsy nanaiky tsony ny vahoaka ary tsy nanaiky tsony ny Kung Fu, zay mbola inoko fa mbola hanao ohatr' izany koa amin'izao fotoana, dia rava ny TTS dia niditra tsehatra amin'ny fanjakana Ngaratsiraka moa tamin'izany nandrava ny Kung Fu indray, namono ny Kung Fu. Zay reny tantara reny raha tianareo fantatra. Fa amin'izao fotoana izao dia izay indray ny tiany zalahy tao, anangana TTS vaovao hoe Bando Rouge, Bemirangy, inona entina fotsiny hanoerana no lokona tavan'olona, lokona tava no tiana ho atao amin'io, fankahalana olona manana lokona tava fotsy ny tiana atao amin'io. Matoa ny teny taminareo hoe Indra Zoky iny fantatra iny, génération anay reny tao Ambalavao Isotry reny nalalako an'ireny, reny olona tsy hoe ratsy akory reny fa sahirana ara-piainana reny bandy reny. Dia mora be no mitaritarika izy, andao anao zao sy andao anao zao, samy tompona andraikitra amin'ny fahantrano teny ambany tanàna teny daholo ny fitondrana nisy. Fa tsy resaka volokoditra, zay tena ny sakra ny filazan'izany, sakra teny an-tanàna teny. Niaritra ny mafy zay rehefa niakatra ny rano, niaritra ny tondra-drano feno tay zay tamin'izany fotoana zany. Zany ny fiainanay teny. Zany hoe tsy afaka hiteny mihitsy rasta hoe izy ny tena ambany tanàna, rasta ny tao Masina Atsimo no mipetraka, tsy ambany tanàna zany reny, fa ny ambany tanàna raha afaka mifanamarina fa zay ny tena ambany tanàna. Nitarika Petram-bava zany taiza no niforona, tany Amandravamamba, tao amin'ny trano Rakotovy zany no niforona, tao amin'ny trano Tompokila Rakotovy no niforona tarika Petram-bava. Bandina ambany tanàna zay namorona an'izany, fa tsy nisy hoe olona avy eny afara vohatra ambonina tena anaty rova. Bandina ambany tanàna zay namorona an'izany, ary tena nampiseho mihitsy noho ny fahantrana sy ny olana ny ainanay teny na tonga ny nanangana an'izany tarika izany. Ka aza disin'ny olona anareo amin'ity fomba fijery ity hoe rehefa fotsy dia ambony tanàna dia rehefa mainty, tsisy an'izany. Tsy resaka volokoditra io tiako tenenina dia zao, mila iadivantsika mafy, toerintsika io mitetika entina andravaravana sy anasarasarana amin'ny malagasy io. Nendreny ambition anadala, tsy fitiavana lokokoditr' mahatonga an'ireny bandy reny, bandy le mpanakanto mampime iny manintsika. Tsisy conviction politique nendreny, fa resaka volokoditra fotsiny. Dia zay moa no tenenako anazy fotsiny, tandremo leso fiainana miodikodina, tandremo fa tsisy alabry zany io. Fa averiko foana hoe amin'ny mampanakanto azy aloha dia tena isan'ny tena fanatika ny taloha nandrovitra pataloha mihitsy taloha miakatra amin'ny tsy manana volo zay idirana ijerena rozy toa Antsahamanitra dia migiropaka ao zao, dia rovitra mihitsy ny pataloha tamin'izany. Tsy manala ny fitiavana anazy akory zany, fa zay fotsiny le izy hoe ny ana fijery politika efa nanomboka tamin'ny 2000 zay tsy nitovy fijery politika intsony, tsy nitovy intsony. Izy moa toatoanany foana izy mitondra reto dia toanany dia satria ny azy conviction dia zay resaka couleurana hoditra, fa tsy resaka conviction politika mihitsy. Zay samy manany azy fa tiako tenenina amintsika fotsiny zany dia zao, ny zava-misy ao Madagasikara dia mandeha makany amin'ny faharavana le fitondrana, tsy maintsy ravy io.
fa ny olona mana-tsaina no afaka mandinika ny zavatra iseho aoriana zay ihany. Ny olona dondrona no mbola miazakazaka anaty aizana, fa na bandeau rouge ialahy na bandeau vert ialahy na bandeau gris ialahy tsy mbola nisy milisy zany tao Madagasikara ka naharitra ela be, fa rehefa nijoro ny vahoaka dia raha vafony ialahy zay ihany. Zay fa dia Madagasikara malagasy tsy maintsy andresy ny tolona.